petraka ty amin'ny fokontany Ambohimanala, commune Andoranfotsy, Tanariva Atsimondrano, faritra Analamanga. Mpanao asa tanana mikasika ny vanery zany na mikirakira momba ny rafia. Amin'ny mpanao asa tanana anay dia zahay anisan'le nahazo an'le famadiham-bolan'ny tetikasa fiahariana. Satria zahay teo aloha dia tsy nanao afa-tsy arina niona tamin'izao arina ohatran'izao sy tsotra ohatr'izao fotsiny zany, satria arina zany no tena spécialité anay. Fa rehefa tao aorianan'le famatsiana ny fiahariana zany zahay dia afaka nanao zavatra hafa ankoatran'le mahazatra anay isan'andro, satria moa zany tsika niatrika an'iny adisarotra tamin'ny Covid-19 iny dia misy ny tena hoe fahasahiranana zany. Dia nefa zahay rehefa nahazo an'le tetikasa famatsiana tamin'ny tetikasa dia afaka nanitatra ny asanay ihany, dia afaka nanao zay poketra ohatran'izao indray zany dia afaka isan-karazany moa zany fa tsy tiary. Misy ny portefeuille, dia misy ny satroka vita amin'ny crochet, dia misy koa zany tony kavina izay anaovako tony. Ireny zany ny asa vaovao izay vokarinay tao aorianan'iny famatsiam-bola izay azonay iny. Izany hoe afaka nanampy mpiasa hafa nanao an'ireny asa ireny zany zay ankoatran'le asa mahazatra isan'andro teo aloha. Satria ny vola azonay tamin'ny tetikasa fiahariana nafahanay nanitatra ny trano fiasanay zany, dia nafahanay koa nanampy mpiasa betsaka nanao an'ilay asa. Ka noho ny fahazahoako tombontsoa be lehibe dia faly zany zahay misaotra ny filoham-pirenena Andriamatoa Président Andry Nirina Rajoelina izay mikarakara sy nahatonga ny fisian'ny famatsiam-bola fiahariana ka nafahanay sitraka izany. Satria afahanay nampivoatra ny asanay, nafahanay nanitatra, nafahanay nanome asa an'ireo tsy hanasa ety amin'ny faritra misy anay. Ka ankehitriny zany zay dia manentana antsika rehetra izay mbola tsy sitraka izany tombontsoa izany mba hiditra sy anatona chambre de commerce Antaninarenina, satria mofo be ny tetikasa fiahariana ankehitriny mba anatona zany tsy ampisalasalana fa betsaka ny tombontsoa izay ho azontsika ao.